Apokalipsy toko fahenina. Tombokase voalohany ilay Kristy sandoka. Apokalipsy toko fahenina ny andininy voalohany sy faharoa. Ary nahita aho rehefa novahany zanak'ondry ny anankiray tamin'ny tombokase fito, ary reko ny anankiray tamin'ny zava-mananaina efatra tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana nanao hoe avia. Ary hitako fa indro nisy soavaly fotsy, ary izay nitaingina azy dia nanana tsipika, ary nomena satro-boninahitra izy, de nivoaka izy ka naharesy sady mbola haharesy. Tombokase faharoa ny ady. Apokalipsy toko fahenina ny andininy fahatelo sy fahaefatra. Ary rehefa novahany ny tombokase faharoa, dia reko ny zava-mananaina faharoa nanao hoe avia. De ny soavaly hafamena kosa nivoaka, ary izay nitaingina azy dia navela hanaisitra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonoa ny olona, ary nomena sabatra lehibe izy. Tombokase fahatelo ny mosary. Apokalipsy toko fahenina ny andininy fahadimy sy fahenina. Ary rehefa novahany ny tombokase fahatelo, dia reko ny zava-mananaina fahatelo nanao hoe avia. Ary hitako fa indro nisy soavaly mainty, ary izay nitaingina azy nitondra mizana teny an-tanany. Ary nahare aho ka toa nisy feo teo afovoan'ny zava-mananaina efatra nanao hoe venty ny vary tritika eran'ny fatambary kely, ary venty koa ny vary hordea intelo ny fatambary, ary aza manimba ny diloilo na ny divay ianao. Tombokase fahaefatra ny fahafatesana. Apokalipsy toko fahenina ny andininy fahafito sy fahavalo. Ary rehefa novahany ny tombokase fahaefatra, dia reko ny feo ny zava-mananaina fahaefatra nanao hoe avia. Ary hitako fa indro nisy soavaly hatsatra, ary ny anaran'izay nitaingina azy atao hoe fahafatesana, ary ny fiaina tsy hita nanaraka azy. Ary nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany ireo hamono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibidi ety an-tany. Tombokase fahadimy ireo martiora. Apokalipsy toko fahenina ny andininy fahasivy hatramin'ny fahairaika ambin'ny folo. Ary rehefa novahany ny tombokase fahadimy, dia hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahin'izay voavono no ho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay nohazoniny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe tompo masina sy marina o, mandra-pahoviana no tsy hitsaranao sy hamalinao ny ranay amin'izay monina eny ambonin'ny tany. Ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra, ary nasaina niala sasatra kely aloha izy, mandra-pahatapitry ny mpanompo namany sy ny rahalahiny zay efa hovonoina tahaka azy koa. Tombokase fahenina ny fikorontanana. Apokalipsy toko fahenina ny andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary nahita aho rehefa novahany ny tombokase fahenina, dia nisy horohoro-tany mafy, ary tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro, ary tonga tahaka ny ra avokoa ny volana. Ary nikintana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manintsana ny voan'ny manta raha ozongozon'ny rivotra mahery izy. Dia lasa tahaka ny taratasy voahorina ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny fitoerany. Ary ny mpanjakan'ny tany sy ny lehibe sy ny mpifehy arivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevy rehetra sy ny tsy andevy rehetra dia niery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mianjera aminay ka hafeno zahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry. Fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo, ka iza ny mahajanona? Isa
sakao ampona ny fiadananao sambatrery tieny ety fahita hoe malalaka ny fidirana ianganitra misy taratry ny tavana nutendrenao koa izay ho amin'ny voninahitra tafinisanakodry ao an-tanana masina iara-tsambatra amin'izay no ilay asa fanonerana iara-tsambatra amin'izay no ilay asa fanonerana riandriamanitry ny fahasoavana sy ny voninahitra iantefany fitiavanao zay ary manan'ilay fanahinao tonga mba hitsaokanao zay amin'ny anarany Jesosy Kristy Jesosy Kristy ilay masina Jesosy Kristy ilay fanavot